Ampinoana ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ndeha hivavaka isika ary. Misaotra anao izay ry Tompo Rain'ny Zendanitra rehefa mifarana tahaka an'izao ny herinandro. Farana koa ny volana izay niarahanay nandinika ny amin'ny teninao hatrany izay pahasoavana lehibe ho an'ny fiainanay tsirairay avy. Eo am-pamaky vakiana Tompo an'ity tany fandalovana izay nomenao hivelomana ity. Misaotra indrindra fa akaiky anay ianao Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao, ary indrindra ny fitarihan'ny fanahy izay rehetra vitany, izay rehetra azo dia aoka ny fanahinao masina hampitombo an'izany, mba ho tena fiainanay ny teninao Tompo, amin'ny hoe ianao mahefa ny zavatra rehetra, ary indrindra indrindra koa mba ho zarainay amin'ny hafa koa izany harian'ny teninao izany, dia ho an'ny hafa izay mila vonjy, ho an'ny hafa izay mbola tsy mahalala anao, ary ho an'ny hafa Tompo izay mila ihany koa manolo tena ho anao Jesosy Kristy. Dia petraka aminao hatrany iray manontolo Tompo ny fiainanay mba hanjakan'i Jesosy. Amen. Araka izany ry havana dia deraina tokoa ny Tompo fa afaka namakivaky ny volana janoary tsika, ary niara-nandinika ny amin'ny hoe mahefa ny zavatra rehetra ny Tompo. Mino izay fa araka ny tonom-bavaka teo dia mampitombo ny finoana sy ny fahatokisika ny Tompo ireny, mampitombo ny fanantenana ihany koa, ary zava-dehibe ny fanolorantsika tena mba ho hanjakan'i Jesosy Kristy ny androm-piainantsika rehetra. Raha sitrapon'ny Tompo ary dia manomboka izao indray, manomboka rahampitso alahady voalohan'ny volana febroary dia hiaraka handinika roa hevitra vaovao isika. Mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Izany indray no dinihantsika ry havana. Koa ny soratra masina izay akanan'ny toroteny dia ny Samuela voalohany 7:1-11 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Samuela: indro izao hanao zavatra eo amin'ny Israely, ka izay mandre izany dia angitingitsina ny sofiny roa. Amen. Araka izany dia io no akatsika ny toroteny ry havana, ka dia izany izany no toriana amintsika ao anatin'izany loha hevitra vaovao izany, hoe mampahafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Rahampitso dia manomboka amin'ny efatr'ora tolakandro fampom-pivavahana ry havana, izay faranana amin'ny fiarahana mandray ny fanasan'ny Tompo, sy misy raharaha vitsivitsy izay hotapahana, satria tamin'ny heriny tsika dia tsy afaka nanao an'izany noho ny fiarahantsika mivavaka tamin'ny fiangonana rahavavy katolika tao anatin'ny herinandro ny firaisana, dia ny firaisan'ny mpino kristianina izany. Koa dia vavakantsika mba haharitra tsara izany araka izany, fa misy raharaha vitsivitsy izay hoentina hanapahana hevitra. Dia manaraka izany koa eny amin'ny platoantsika no mivavaka. Eny amin'ny platoantsika ny katekômena manomboka amin'ny 2, ny sekolady manomboka amin'ny 3, ary ny fiangonana araka izany dia manomboka amin'ny 4 eny amin'ny plato Verina ihany. Noho izany dia samy mivavaka tsika ry havana mba ho tanteraka sy lavorary izany rehetra izany. Mivavaka tsika mba adian'izao dia hiasa ao anatintsika tsirairay avy koa ny fanahy masina, mba ahazoantsika mandray izay avy amin'ny Tompo indray, hoentintsika mamakivaky ny herinandro vaovao izay ho diavina. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany, fa dia manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao, ho amin'ny ankonanao, ho amintsika rehetra hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.